Miarabantsika izay mahita ny vidéo indray androany ity misy conseil voalohany izay ataoko amin'ity taona ity dia manasa antsika rehetra anaraka hatramin'ny farany. Hojerentsika eto amin'ity vidéo ity hoe inona ireo Antony anankifito mampiraikitra ny tanantsika rehefa mianatra mitendry. Dia sarao ity vidéo ity alefaso ny commentaire nareo ary azadino ny miantso ny namanareo hijery ity vidéo ity. Voalohany dia avo loatra ilay corde. Ahoana ny ahafantaranao hoe avo loatra ny cordanao par rapport amin'ny manche? Dia maka règle anao na maka zavatra fahanao mandrefy azy dia eto amin'ny 12e case tokony 2,3 eo na latsaka kely na mihoatra kely, mety hoe 2,2 na 2,4 na ny tena tsara 2,3 dia raha izay ny eo dia atonony tsara ilay cordanao. Raha ohatra ka tonga hatrany amin'ny 4 mm na 3 mm dia efa avo loatra izay. Dia mazava ho azy rehefa avo loatra ny cordanao dia reraka ny tananao mafy tsindriana izy dia tsy afaka hiazakazaka ianao rehefa mitendry an'ilay gitara fa miramina be ny ratsan-tananao. Ny tokony atao dia na ianao manantona olona mpanamboatra raha ohatra hoe tsy azo reglena izy na amidinao ilay gitara dia mividy gitara vaovao na maka ilay clé Allen ianao dia ino no reglenao. Raha ohatra ianao zao mividy gitara tato aminay dia ny clé Allen dia miaraka amin'ny gitara ny vidinao dia azonao atao ny miregle an'iny. Matetika izy dia ato ambany ato no misy anazy, zany hoe ato ambanin'ny corde ato. Raha an'ity gitarako ity zao dia ny anazy ato no misy an'izay eto aloha eto dia atsofokanao ny clé Allen. Le clé Allen nomen'ilay mpivarotra tamin'ny anao nividy an'ilay gitara dia ohatr'izay. Faharoa manarak'izay dia efa ratsy loatra indray le corde. Anisany mampiraikitra ny tanantsika ny fampiasana corde efa ratsy be. Ahoana ny ahafantaranao efa ratsy be? Efa hitanao hoe miova ny lokon'ilay izy. Raha ohatra ka gris ohatra ny lokon'ilay corde na ohatra hoe jaune na tsy haiko dia efa hitanao hoe mivadika zavatra hafa mihitsy ilay couleur'ilay izy dia ilay loto amin'ilay izy koa efa tsy mety esorina intsony na diovinao amin'ilay fanadiovana gitara ireny. Tadio fa manampy be anao ny fanasana tanana sy ny fanadiovana gitara rehefa mikotrana. Zany hoe mialohan'ny hikotrana ianao dia mba sasana kely ny tanana fa tsy tanana maloto be nentina mikotrana. Dia indrindra ihany koa mba diovina fafana ny gitara fa manampy be anao zany. Antony anankiray fahatelo dia tsy fahaizana mampiasa annulaire na ihany koa tena tsy zatra mihitsy ianao. Tadio fa ny annulaire ity faefatra ity io dia sarotra kitihana, sarotra ampiasaina amin'ny gitara ary io dia malemy be. Dia ny anaovana azy ohatra ny l'exercice efa natoroko teto amin'ny page sy ho anareo fananao cours en ligne dia fanaovana l'exercice ohatra hoe 3-4. Zany hoe raha lalovinao foana iny isan'andro dia manampy be anao mba tsy hiraikitra tanana satria le tanana malemy menao exercice dia matanjaka izy dia afaka manao course miaraka amin'ny namany rehetrarehetra. Tadio tsara fa rehefa misy ratsan-tanana anankiray tsy mahazo ainao dia miara miramina amin'iny daholo ny ratsan-tananao rehetrarehetra. Dia mila jerena kely zany izay manomboka androany. Faefatra dia mba jereo hoe miaraka aminao ve le gitara mety aminao ve? Jereo 3/4 ve ny gitara mety aminao sa 4/4? Dia ho anareo izay tsy mahay mividy dia mba olona efa mahay gitara hividianana na manakarama ianao olona mahay gitara dia izy asaina manao esia rehefa hividy ianao. Na ihany koa ianao ihany koa mba mila manandrana an'ilay izy dia mba ho hitanao hoe mety aminao ve na tsy, na mila tena hoe mamantatra tsara ianao vao mividy fa tsy hoe izay gitara hitanao fa tsara loko tsaratsara paozy dia vidiana. Satria rehefa kely loatra aminao le gitara na ngeza loatra aminao dia misy fiantraikany foana iny amin'ny fomba fitendrinao. Fahadio manarak'izay dia ny akamoana mitendry gitara. Rehefa akamo andray ianao fa ohatra hoe reraka lava amin'ny asa dia aza gaga raha miraikitra ny tananao fa zavatra normal zany. Raha ohatra misy aminareo isaky ny alahady vao mandray gitara dia aza gaga raha tsy hay gitara mihitsy ianao na ihany koa mety hay fa mety hoe raha zavatra vitan'ny olona ray volana mety 12 taona no anaovanao anazy dia izay zany mila tandremantsika tsara hoe raha ohatra ka tsy tiana hiraikitra ny tanana dia esorina ny akamoana. Fa anisany mampiraikitra be an'io dia tsy fahafahana mitendry matetika.
Fahaenina ny fomba fametrahana tanana. Raha ohatra ianao manao soloana hira dia tsy atao mahitsy be ohatr'izao foana ny tanana fa misy fotoana mba ahorirana ohatra hoe raikitra zany ny korsa dia miahoriranao kokoa le tananao dia iny ilaina be. Rehefa tena aty amin'ny sisiny be aty ianao dia tsara tsy mampiasa kikely fa le ratsan-tanana anankitelo ihany no ampiasaina raha ohatra ny aingana be le melody ampiasainao. Farany ary amarana antsika ny conseil hoe inona no mahatonga ny tanantsika miraikitra dia tsy inona fa ny fanaovana zavatra efa monotone. Zany hoe le kotrana anao efa tamin'ny 5 taona lasa mbola iny ihany averinao hatramin'izao tsy mianatra zava-baovao mihitsy ianao fa mionona amin'le teo aloha dia aza gaga raha miamiraikitra le tanana. Dikan'izay zany io tanantsika io mila mpanaovintsika zava-baovao, ampitendrena hira vaovao. Zay raha video antsika androany mino fa azotonareo izara ho max an'ity video ity dia raha mahaliana anareo ny fizarana azadino ny misabone eto amin'ny page. Misaotra tompoko.